Andriamanitra iala zay zany tena iala Andriamanitra zany ianao hoy ny baiboly hoe tsy hoe hevitro zany zao nolazainy mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ilay mpampahery ahy efa vonina amin'ny zavatra rehetra afaka miatrika ny rehetra ndray amin'ny zanako vavy zao nisy kista tamin'ny iray tao amin'ny ovaire de ny alehibe zany de avy eo tamin'ny fanesorana izany tao de tena nanapahana mihitsy ny fantsona tamin'ny uretre ka nandany heritaona izy na heritaona sy tapany teo nanaovana fantsona hafa atao amin'izany toerana zany de nivezivezy tany amin'ny hôpitaly de nanao zay ampiasana zany de manandrany zany fa avy eo tsy nentindray de nanao zay elana tamin'ny fanidina izy reny hoe fanidina saripady reny de nivezivezy teny foana de isaky nanao zavatra rehetra reo de efa mieritreritra foana izy hoe zay zany le zavatra mety aminy ka de velom-panantenana de misaina hoe farana amin'izay zany de hitanareo manamboatra saina hoe eny ary vitsy zany fa rehefa misy zavatra famitrangy ndray ary izy moa no manao ny audioako lay boky audio ka namaky tiray ty izy tsy ela loatra zay ka nanana zavantranga nandiso fanantenana azy indray taoriny io le resaka fahasalamana io de zao no lazainy taoriny namakino io boky audio io anareo rehefa tonga indray zany tranga zany raha tokony saina hoe tena mety tsy vitako so niatry zany hoy izy hoe ny fisainako voalohany mahay zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ilay mampahery ahy fa milaza aminareo rehefa manavao ny sainao ianao tena afaka miaro ny tenanao amin'ny zavatra mampahonena maro no mahonena nge mbola safidy raha ianao no mbola mitady zay ampahonena anao de sainy fotsiny zao hoe sainy foana ireo zavatra zay mampahonena anao fa rehefa tsy teo mahonena ianao de manana zavatra atao de manapa-hevitra de zay zany androany za de anavao ny fisainako de tsy rarahako zay mety ho fahelana zany za ndray tsy isainy zay hoe toy ny miaina anaty dabapako a Andriamanitra ny eo anilako efa manana dravitra tsara ho an'ny fiainako izy de izy no avelako anavao ny fisainako amin'ny teniny ary zavatra zay tena manandanjamiko ny atakarinareo azy ny hoe sasany aminareo zao mety mihevitra hoe za mankany am-piangonana isan-kerinandro de mbola tsy am'fe zany tsia mila mianatra misaina tanjona tsara ihany koa ianao zany mahatonga ny baiboly ilaza hoe tokony andinika ny tenin'Andriamanitra sika mandinika ny tenin'Andriamanitra de hitanareo zao betsaka ny kristiana mataotra ny teniny zao satria saky ny tarina kokoa zany tany amin'ny fivavahana diso ary na de amin'ireo taranaka vaovao aza de zao zany kristiana toreny hoe mandinika fa nga tsy efa hainareo Andriamanitra ny teny any Josoa sainsaina andreo manala ilay teny fa inona ndika zany hoe diniany zany ndika zany hoe saina mandinika zavatra ray foana de averinao tsainao zany de iainana zany ho toy ny fofinainao mihitsy de zany mihitsy ndika ny teny io raha jerenao midika teny Hebreo hoe averimberinao an-tsainao foana zany ka zao zany tena afaka mipetra-keny mihitsy ny maraina na koa zany afaka ataovy zany rehefa miazakazaka ianao fa tsy maninona fa raha impolo misaina sy miteny zany ianao mainy zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ilay mampahery ahy tsy zavatra tsy vitako amin'Andriamanitra eo anilako zany za tsy ho resana za koa tsy mba hialy zany afaka manao zay ilaina ataoko a za ndray tsy ataotra ny fiainana zany za tsy ataotra inona zany efa vonina amin'izany afaka manao zay sainao ataoko Andriamanitra tia afaka matoky ahy ianao za tsy hialy zany za tsy hitsoka afaka miatrika izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainako a zany nataonao isanandro zany hoe na de ny fanomboanao zany amin'ilay andro fahafito azy zay saika aprisiako foana zany hoe na de herinandro ihany aza de efa anomboka isaina hafa mihitsy ianao ny olona tena miorooro amin'ny zavatra maro amin'izao ary ny orooro de tena koa zay akaiky ny tahotra mihitsy za ampiorooro ny sasavili ampiorooro ny fanasandamba za miorooro mandeha metsena miorooro anaty amboteiazy a sasany amanareo mandra-pavita zao conférence manova fiainana ho tsara be sy mahafinaritra zao raha tsy mitandrina mety iorooro ihany koa rehefa andeha hody miorooro ny hody azy satria
aiko fa mety tsy anao zay zavatra nasaiko nataondray reny zaza reny zao ka rehefa tongana de ho tezitra andray hitanareo ny ataonareo inareo ihany no mamandrika ny tenanareo ody any de manao fisainandratsy hoe tena zany ange tsy asoanao aloha mazava ho azy fa ianao ihany manao zany amin'ny tenanao manany am'izao a de manany am'ry za zao tsy mampanany tenako zany tsony inona ary ny tanjona amin'ny fanahinany am'izay ho ataonao eo za zao tena manazany manay a fa manany amin'ny fanoerana reny chocolarina zao ito tsy tokony anazy zany ianao manapa-hevitra na inany zany ianao na tsy fa ratsy zany ajanony nandray ko ataovy fa tsy satry zany ianao tsy terena ihinana zany mihitsy a ka tsy hainao mariny le hoe nitanareo hoe maninonareo no manana olana satria ianao mihitsy no faresy landry hoe manana zany olana zany ianao ny teny tamin'ny tenanao hoe manana zany ianao za mila menany chocolat isanandro tsy adiso zany fa raha ny amin'ny toerana tsy misy zany ianao velona ihany tena milaza aminao velona ihany ianao raha toa ka misy mivatra fahagagana anaty boaty any an-tsena any firy aminareo no any an-tsena aingana de ividy an'izany eny ara fa ilaza zavatra aminareo a fahagagana mety hita anaty boaty fa tsy ho azo tsy misy asa koa zany de afaka azo fahagagana anaty boaty arak'izay tianao ianao iasa tena mbola tsara mihoatra ny everako azy zany androany zany amboary ny sainao ho amin'ny fahombiazana aza mbola manaiky alan-daharana zany fa mifoha ianao maraina raha manomboka manazavatra ianao de zao no tokony hivoaka ny vavanao tsy anazany anoany androany tsy anany am'izay zavatra rehetra ho ataoko androany a de arak'izany zao tsy ny tsy anay ihany no ataoko fa ankafizany ihany koa tena ho ankafiziko zany andeha amin'ny embouteillage zany tena ho ankafiziko zany anasa vilia zany tena ho tiaviko ny anadio-trano tena ho ankafiziko daholo zay zavatra rehetra ho ataoko androany satria zany no zoako amin'ny mahazanak'Andriamanitra enary zao jereo ny sasany aminareo afaka lazaiko amin'ny fahitana ny tarianareo tahaka ny hoe raha vavy Joyce tena tsy anao mihitsy ao ampoko ao a fa efa nyteny anareo hoe maninonareo ny lasa tahaka izany matsiaro tena tahaka izany nareo satria izany koa ny saina zay sainareo alleloia zaho atao tena tsy faly zany raha zany zao tsy afaka misaina zavatra tsy mahomby zany ianao de atsiaro faly tsy zany hoe fisainana malahelo zany hevitra malahelo de hoe ho faly sy ravoravo fa mila manitatra ny fisainanao ianao ary eto mampanantenanareo fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny traikefako manokana tamin'ny fiainana fa tsy maintsy iova ny fiainanareo ny teny fikasan'Andriamanitra de ho an'ny rehetra tsy misy afaka zany ho an'izay maniry azy ary tsy mampianatra fifehezana saina ao akory azonareo hoe fisainana mahomby ihany fa antananareo ary raha manana safidy ny fisainana mahomby sy tsy mahomby ianao manino anao ny tadiny tsy fahombiazana zany zao de karazana fisainana mahomby tsy isy dikany loatra zao fa na zany koa azy inona mahadiso zany ary hoe karazana fifehezana saina zao tsara aminao no fehesainao satria rehefa tsy ataonao zany de volanao zany eo tsy tokony tena faly be eto fa andreraka zany nao zany tena mila manana toetra hoe za sy hoe afaka zanak'Andriamanitra de voaositra atao anatiko izy efa voavonjy za tena feno fanahy masina za de manana ny sain'i Kristy minoa fa amin'ny fiainako amin'izao tena milaza matetika mihitsy hoe manana ny sain'i Kristy satria isaky ny mihetsika koa de mahita zavatra foana aza ezahako alaina nefa tsy hitako hoe lasa izy iny ary te andre tantara isan'ny mampimendrindra tamin'izay ny lazaiko ary ve nareo
satria moa dia efa mematotra koatrany dia hitako fa tsy tena afaka misana zavatra maro tahaka izay fahafahako nanao zany talotsony zany hoe za zany tena mbola manana saina maranitra ihany fa tena mila manao zany amin'ny zavatra ray na roa miaraka fa tsy valo akory dia nisy marainy ray izay za zany ny zavatra maro nitranga ny atsotarby dia betsaka ndry dia betsaka nyty dia ny zavatra izay tsy nandeha araky ny tokony izy dia nanao izay voana an-trano ary tena tara tamin'ny fotoanako ny zavatra farany nataoko dia mamoaka ny alika hiala tao amin'ny fidiovana dia mampody azy indray dia mila mikarakara azy dia manome sakafo azy dia nataoko toambavako zany raha tokony ny tany amin'ny azy ka nivazivazy tao an-tranonay dia hoe mila alainareo tahako mama fa efa mihinana ny sakafo nalika izy ny andro manaraka rehefa nisolo akanjo za zany zatra manipy ny atina akanjoko amin'ny fasiana lamba maloha dia natsiko tany amin'ny fanaripako zany tena hoe zaho ary ho ajanona amin'izay zany fa manana ny sainy Kristy satria ianao izay mitady ho lazainao amin'izany fa mba lasay zany ny saiko fa tena tsy oatra ny talotsony fa ny saiko milaza anareo zao manantena fa tsy ho tratrana zany resaka Alzheimer zany fa tsy matady zavatra tsony fa tsy hoany za manana ny sainy Kristy dia mety tsy tian'Andriamanitra anao zavatra valo miaraka ary mety tsy tia hanankina zany amiko tsony izy ary mety efa mila mandeha miadana any amin'ny zavatra ataoko dia ho ataoko tsirairay fa tsy midiky zany akory hoe tsy manana saina tsara fa tena mila mitandrina ianao ny amin'izay apetraka ny devoly ao an-tsainao ao eny ary ndao jerena ny mpitsara fahina dia je lehilahy iray izay tsy nino hoe Andriamanitra mihitsy ny tena miteny azy fa afaka anao zavatra izy tsara fahenina manomboka mindiny 12 ry olona nahazo teboka 12 reo olona ao amin'ny ekipako zao efa mifanambo hoe ho vitako sa tsy izany rehetra zany amin'ity herinandro ity misaotra tompoko za aloha dia tena hiezaka tsara mihitsy tsara fahenina manomboka amin'ny 12 ty lehilahy ty atao hoe Gideona izay tian'Andriamanitra ho ampiasaina ary teteny anareo fa ny akamaroanareo zao androany Gideona ny anaran'Andriamanitra ty ampiasa anareo fa raha tsy mahita ny tenanao tahaka ny ahitan'Andriamanitra anao ianao dia na dia manao izay antsonanao azy Andriamanitra mba hanao zavatra dia ianao tsy ny avitanao zany ianao mila mino hoe izay antson'Andriamanitra anao ataonao eo tena vitanao zany fahagagana anaty boaty fa mitaky asa ary ny anjelin Jehovah niseho taminy zao nisy anjely niseho tamin'io lehilahy io rehefa tena feno tsy finoana sy fisalasalana ianao tsy misy maharesy lahatra anao dia nisy anjely niseho ny teny taminy hoe Jehovah momba anao ry lehilahy mahery sy tsy matahotra zany ny fomba nahitan'Andriamanitra azy lehilahy mahery tsy misy tahotra hoy Gideona taminy ndrisy tompoko raha momba anay Jehovah nahoana no hozony zao rehetra zao zay ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazai ny razanay taminay hoe tsy nitondranay niakatra avy tany Ejipta va Jehovah fa ankehitriny efa nafoy anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay ao tanany Midiana zany ve mba valy teny ho an'ny anjely izay niseho taminao ka nanao hoe lehilahy maherin'Andriamanitra dia olona tsy matahotra sy mahery fo Andriamanitra indrisy zany hoe tena hitako mihitsy io lehilahy io efa tena ketraka be tena efa nevitena tsisy dikany indrisy tompoko raha momba anay Andriamanitra dia maninona izay dia tena latsaka natranga zavatra tahaka an'izao ary tena misy marina izy dia maninona any manana izao olana rehetra zao amin'ny fiainako eny ary ndao any amin'ny diny manaraka dia nitodika anjery azy Jehovah ka nanao tamin'io mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midiana sy efa nanirika anao ava fa hoy izy taminy indrisy tompo ataoko ahoana ny famonjy ny Israely zao ty tena tiako tamin'izany indro mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase andrany kely indrindra eo amin'ny ankonany raiko Andriamanitra diso safidy angamba ianao ary mba izao mantsy lazainy hoe Andriamanitra raha hoy ianao hoe vitako zany dia izay zany mahay ny zavadrehetra ao amin'ny Kristy ilay mampahery zao mba ianareo inona ny olany teo nijeriny tenana izy mihoatra noho ny fijeren'Andriamanitra
zany ny zavatra tsy tokony ataonao rehefa ino ianao hoe afaka manao zay ilaina ataonao de tsy afaka mijery ny tenanao ianao satria ny tena marina rehefa mijery ny tenantsika sika de anomboka isaina hoe tsy mahavidy ty tsony a tsy mahavidy zao a tena tsy mahavidy zao tsony a andriamanitra ianao ave tsy mahavidy zao tsony a de tokony efa najanao daholo koa zany satria efa tsy manentsika an'andriamanitra andriamanitra iala iala am'izay a zay zany tena iala andriamanitra zay ny ianao teneno ara zay ny ianao mianara manaiky an'andriamanitra tena nytoy ihany Gideona fa de nampiasain'andriamanitra izy fa mbola nitady piroforoana telo teo izy de volonondry zavatra tahaka zany de hitanareo zany zao tian'andriamanitra ino ny teniny sika de teny anareo fa andriamanitra afaka manao zavatra lehibe amin'ny alalanao tsy maninona hoe avy azy ianao na inona ny faripahaizana izay anananao na avy amin'ny fianakaviana iza moa ianao hoe inona ny tsy nety efa vitanao na hoe inona ny tena zavatra hainao afaka manao zavatra mahagaga maro amin'ny alalanao andriamanitra rehefa miteny fotsiny ianao andriamanitra ty raha afaka ampiasainao daholo ny karazan'olona rehetra afaka manao zavatra amin'ny alalako koa zany ianao ka inty ary za mino fa afaka ataoko daholo zay asainao ataoko sasany aminareo zao tena efa leon'ny fiainanareo mana zany fa hoy izy hoe fa ny antony mahatonga an'izany de ianao tsy mba misaina zavatra mahafaly anao loatra manombo misaina hoe tsy hitako nina zany an'izay zavatra tsara hitrangamiko androany ty zao tena andro tsara indray ho ianao efa nanao zany ndray mandeha de tsy nety akory zany no hitako hitanareo zao za miteny an'andriamanitra matetika hoe hitanao atsy hoe resaka tsy manady zany akory fa za zany manao hoe andriamanitra zandray de tsy anginy zany raha tsy mahita fandresena am'ty sery ty de mino fa rehefa miteny an'izany de hoe andriamanitra satria tena tiany sika sisika tahaka zany raha miteny baiboly any rehetra afaka mahazo zany de afaka mahazo zany ianao raha afaka manao zavatra ho an'olona andriamanitra afaka manao zavatra ho anao ihany koa izy fa za kely indrindra amin'ny fianakaviana zany manitra indrindra ao aminay aza mijery tenanao ianao fa mijery an'andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ilay nataoko amin'ny fiainana amin'ny alalan'i Kristy ilay mampahery de tiako sainareo sy tenenareo zany sainy sy teneno zany bitsy tsy moramora any zany rehefa manapaka bozaka ianao rehefa manadio trano ianao rehefa mitondra fiara iasa tsy fantatra zay zavatra hitranga androany andriamanitra fa ninino zany fa afaka atrehako zany de afaka ho ataoko miaraka amintsika eo amin'ny endrika satria ianao momba fa raha ny fananao andro tsara ihany no afaka hafaly anao de manana olana ianao zany ary niverina avy ny safiny tany ireo no ny afaka 100 andro de nakeo amin'ny sesiarona ny fiangonana de ny zanak'Israely rehetra tany anefitra parana sy Kadesy ka nitondra teny taminy sy ny fiangonana rehetra sady nanao azy ny vokatry ny tany de laza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany zay nandranao anay zay ka tondra dronono sy tately tokoa izy ary tony ny vokatra avy tany zao efa reny zareo nikasika le tany kanany sy ireo taona rehetra tany anefitra rehetra fa zao zany zareo efa tena kaiky ry zareo zany naniraka pitsikilo de nahita zay endriny marina ka de niverina zareo ka nanana vokatra avy tany ary tena lehibe zany ka de mila nahantony zareo mihitsy de olona roa no milanjany zany avy eo amin'ny sorony tahakany mba ho antsoroky ry zareo de ilay voankazo zany miantony eo zany zao nambe ny vokatra avy tany ry zareo hoe eny ary reto ny vokatra ary tena mahagagy zany 9:20 kanefa teneto mihitsy le mahavery anao kanefa tena mahery ny olona moninao de natsony am'izay zany hoe ny etita ny jebosita ny parasita reo hita sy ny hita de hita mahery sy lehibe ary matanjaka ny olona zay monina eo ary ny tanàna de manda sady lehibe de lehibe ary koa nahita ny anakitsy zay 9:20 Amaleka tao de ny tita de ny jebosita ny amorita ary fa Kaleba le mafinatra zay tamin'ny 520 taona nangataka an'Andriamanitra ny miasa tendrombohitra de hoy izy hoe Andriamanitra mba mivohatra satria na de amin'izao taonako zao aza ny masoko tsy mbola pahana ary ny heriko tsy mbola nihena
Amin'izao taonako izao meo tanàna ny baiboly laza ny Jesosy Kaleba hoe nanana fanahy hafa mihoatra ny olo-kafa rehetra izy. Dia mba karazana fanahy inona no anananao ary monina kanefa mba hisory amin'izay ny resaka ao zany e. Haiko fa tsara Andriamanitra nefa haiko ny baiboly milaza hoe aoka tsy ananan'olo trosa fa za io zao tena dibo trosa dia za nefa haiko fa milaza ny baiboly hoe isika manana ny fanahy ny fahonona tena nefa tia le vokatra tahaka izay lazain'Andriamanitra ampy tsara nefa Kaleba nanjany azy 1:30 fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrehany misesika nanao hoe andeha sika hiakatra mihitsy e. Tena tiako izany. Hainareo ve ny mahazava-dehibe na hoe hiakatra na izy aza tsy te ho any tsy te hisain'izay hahafaty azy izy, sika matetika misain'izay maty izay foana. Baiboly milaza hoe Davida niazakazaka aingana eo amin'ny laharany ady rehefa niatrika ny Goliaty izy, fa tsy te hisain'izay haben'ny Goliaty izy na koa izay mety ho akely na izay mety tsy ho fahaizany eo fa avy hatrany. Manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro dia anio no anapahako no anao dia maminanininy eo aviny. Sasany aminareo zao efa nisaina hoe nisy zavatra tsara izay nataon'Andriamanitra teo alohanareo ary tena efa mahafaty anao zany tena misain'izany mandrapa tsy misy fiainana hitanao avy aminy intsony. Misain'izany ianao mandrapampitahoran'izany ianao ka dia tena torovana ianao sady lasa dinao hoe iza moa ianao ao amin'ny Kristy. Matetika mahatsiaro hoe tena tsy haiko mihitsy izay ataoko dia mivoaka dia manao izany. Saika miteny andeha foana hoe tsy haiko mihitsy hoe ahoana nanomboantsika amin'izao toerana ankehitriny izao. Izany hoe tena tsy hainao zany ary tena tsy azonao mihitsy. Hitanareo ny zavatra izay tsy azonao dia ny hoe tena tsy mitombona amiko ny anaovan'izao raha tsy misy an'Andriamanitra. Tsy mitombona. Tsy nitranga mihitsy zany raha tsy Andriamanitra, izany hoe tsy hisy hevitra. Hoe tsy hisy hevitra. Tsy ho afaka nitranga. Tsy hisy hevitra ny amin'izany. Tsy nitranga. Fa tonga niaraka tamin'ny hetsika ny fahagagana. Amen. Fa mila nanomboka ny fanaraka tamin'Andriamanitra. Raha miteny ianao hoe afaka. 12 ny olona nandeha tany. Ny folo nanao hoe tsy, ny 2 ihany laza hoe afaka atao zany. Dao sika hiakatraka an'izany tena afaka niazo zany sika. 30. Fa kosa ny lehilahy niaraka taminy tsy mahazo miakatra andresiny olo sika. 2 ny laza hoe afaka, ny folo nanao hoe tsy afaka. Ianao zany tokony afaka niatrika ireo olona tsy mahomby amin'ny fiainanao raha tena tianao zavatra an'Andriamanitra marina. Aza misaina hoe satria Andriamanitra mametraka zavatra eo anao dia ndretra eritehaka sy ampahery anao, ndretra ny tena hoe tsy avitsy zany fa adala hony tsy izy. Dia nesorina tao amin'ny fiangonana koa dia very namako rehetra tena vehivavy adala ianao. Dia io azao. Dia tena takatra amin'izay ny antony sainany an'izany. Tena azoko tanteraka zany na za koa aza mety ho ny saina ho adala ihany raha saina izany fa tsy zany fa tiako hitanareo Fatelo amby 30 ndao fa faranantsika ty androany ty. Ary nahita Nefilima teo zay dia taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima ary teo imasonay dia tahaka ny tsingetany zay ary toy izany koa zay teo imasony. Fa maninona tsy ninona zareo hoe afaka ny andresireo goavambery eo tokoa satria raha hitan'ny masony dia toy ny tsingetana teo anatrehany olombery zareo. Fanjery ny tenany zareo fa tsy nijery an'Andriamanitra.